Ankasitrahana trananao manaraka tsy tapaka ny fitalavitra kolo amin'izao alina zoma fa 20 volana septambra taona 2024 izao ankasitrahana toy izany hatrany ianao ao anatin'izao fandaharana ankitsipo izao ary nasananao ny anarana izany hatramin'ny farany vahiny efa hitantsika teto amin'ny fandaharana ankitsipo no vahintsika amin'ity alina ity mazava ho azy fa resaka manodidina izay fifidianana communaly izay no resantsika ny asitsika adihevitra amin'ity alina ity ny aviato ankavanako dia Andriamatora Kotondrazaka Fano izay mpampakateny eo anivon'ny seni efa rahantsika malala ihany koa ny aviato ankaviako dia Andriamato Ramiarondrabe Ajasao izay tompona andraikitra teknika eo anivon'ny firaisamonim-pirenena safidy miarabanareo mirala tonga eto amin'ny fandaharana ankitsipo toy ny efa mahazatra antsika dia misy aloha ny fanadihadina izay efa narahanao teto amin'ny fampalalam-bavanakolo TV avy amin'ny alalan'izay fanadihadina izay nitondrantsika ny adihevitra. Ny fahataperany fanaterana ny antota taratasy tamin'ireo OVEC rehetra manerana ny Madagasikara izay nikatona ny alakamisy teo tamin'ny 10:00 nanao tatitra ny seny foibe androany ny amin'ny antota taratasy voarain'izy ireo avy amin'ireo OVEC. Ny antotanisa voaray farany zany eto anivon'ny senia ary tsara mariana fa mbola nidikana voalohany eo amin'ny asan'ny OVEC ty omenantsika ity dia ny fandraisany antota taratasy aloha na ataontsika hoe dépôt de candidature. Antota taratasy filatsahako fidina ho an'ny ben'ny tanàna dia nisy 720 sy 9 mahakasika ny commune 520 sy 9 midiky zany zay fa misy platsako fidina ben'ny tanàna avokoa ireo commune rehetra manerana ny Madagasikara. Ho an'ny mpanotsaina ny tanàna kosa dia naharay antota taratasy 700 sy 400 ny teo anivon'ny OVEC manerana ny Madagasikara ary ireo antota taratasy ireo dia mahakasika commune 320 sy 900 zany hoe misy commune anankiroa ao anatin'ny district Ambatondrazaka no tsy misy platsako fidina mpanotsaina ny tanàna. Isy araka izany ny fifidianana amin'ny ampany na ny élection partielle ho tanterahana vokatry ny fisian'ity tranga ity. Zany hoe ho an'ireo le commune anankiroa tsy misy platsako fidina mpanotsaina ireo zany dia rehefa hivoaka ny valin'ny fifidianana ofisialy dia tsy maintsy hojerena fototra ny tsy fahatomanan'ny fifidianana noho ny tsy fisian'ny platsako fidina. Io le ataontsika hoe carence. Dia rehefa misy zay dia tsy maintsy hirosona ny fifidianana ampahany zany na ataontsika hoe élection partielle. Kanefa ny didy aman-tanàna manakely eto amintsika zany dia hoe rehefa misy ny vacances de poste na ny fahabanga-toeran'ny olom-boafidy dia hirosona ao anatin'ny 20 andro ny fifidianana ampahany ka hiverina zany hoe hiatrika amin'izay fifidianana ampahany zay tsika aorinan'ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ny voka fifidianana. Ny tao amin'ny commune Antsangasanga sy ny tao amin'ny commune Amparintsokatra samy ao amin'ny district Ambatondrazaka no tsy nahitana ireo kandida ho mpanolotsaina ny tanàna ireo ka anatanterana ny fotoam-pifidianana araka ny voalazan'ny lalàna. Nanamarika ny tompon'andraikitra eo anivon'ny seny foibe fa voaja ny lalàna ny amin'ny fepitaona ahafahan'ireo kandida mametraka ireo antota taratasy eny anivon'ny OVEC ary tsy noraisina intsony ireo izay tonga taorininy tamin'ny 10:00 ny andron'ny alakamisy 20 septambra. Ireo izay tonga ara-potoana nomena laharana ka afaka nanatanteraka ihany izay fametrana ny antota taratasy firotsahako fidina izay. Raha tsy ivona eto Madagasikara ihany no anotana ireo bilita tokana anatanterana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna ka ny imprimerie nationale no anota izany. Zay ny fanadihadina iny zany ny sabotsy fa 7 volana septambra moa nanaovan'ny senia ny atao valandrezaka ampanao gazety iny hono Andriamatora Kotondrazaka Fano azahoaza zany zao dia hoe fandehan'ilay fandinihan'ny areo ny antota taratasy izay mety misy ve ny candidat
hoe mety hintrana zany satria afaka efatrandro no amoaka n'izay liste ny candidat official zay anareo. Ny ataon'ny CENI zany taoriny zay le fefarany ny fandraisana ny atota taratasy firotsahako fidiana dia ny fandiniana andreo le fitoriana avy any amindreo le candidat satria ny lalànantsika zany dia milaza mazava tsara raha ohatra ka hoe laviny any amin'ny OVEC le antota taratasy firotsahako fidiana dia afaka le candidat zany zay voakasika izay mitondra ny raharaha makaty amin'ny CENI foibe mitaraina ty izy zany ary mangataka ny fanafoanana zay le fanapahan-kevitry ny OVEC zay mba hahafahana mampiditra azy ao anatin'ny listre ny candidat. Raha ohatra ka mandray fanapahan-kevitra ny CENI foibe manamafy ny fanapahan-kevitry ny OVEC zany hoe mbola lavo ny CENI foibe fanoroany indray zany lay fangatahana fidirana ao anatin'ny listre ny platsako fidiana dia mbola manana zo ihany indray le candidat mandeha mitory any amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana. Io zany ny tribunal administratif no sampam-pitsarana mahify amin'le fifidianana eny anivon'ny commune zay ohatrehantsika. Reo zany le ambaratonga azon'ny candidat arahana ahafahany miady an'izay le fampidirana azy eo anatin'ny listre zay. Dia raha ny teo amin'ny CENI foibe moa zany tamin'ny talaty zay nisy antota taratasy ny isa 10 no nandraisanay fanapahan-kevitra ny alarobia dia nisy 20 dia diniana arakaraka ny fotoana tongavana eo amin'ny CENI moa zany reo le antota taratasy satria tsy afaka milalao fotoana koa ao anatiny 20 ora atongavan'ilay fitoriana eo amin'ny CENI zany dia tsy maintsy mandray ny fanapahan-kevitra ny CENI ary mampafantatra an'izay le fanapahan-kevitra zay any amindreo le candidat na ny mandataire zay manao an'izay le fitaraina zay. Inona ohatra le hoe tena antony mety handavana ny firotsahana candidat iray? Ny eo amin'ny ataontsika hoe forme zany hoe amin'le endrika ty ivelany zany eo amin'le fandraisana ny antota taratasy dia ny tsy fahampin'ireo le singa taratasy zay takina amin'ny candidat dia anisan'ny antony zay andavana le antota taratasy satria nisy fepitaona zany tao ny 12 ny volana septembre amin'ny 5 ariva ny farafandraisana ny antota taratasy zay zany voalazan'ny lalàna. Ny teo amin'ny CENI ndraiky kosa mba ahafahana mifampitsino zany hoe manamora fa tsy andikana zay voalaza ny didy anefa dia nametraka hoe raha tonga izy amin'io le fotoana farany io nametraka antota taratasy nomena le récépissé de dépôt hoe voaray le antota taratasy nefa mbola misy banga zany eo anatiny eo dia nomena 20 ora izy ahafahany zany manatitra le antota taratasy zay tsy feno dia aorian'izay zany 20 ora sisa zay no mahafeno an'le 27 ora tsy maintsy andraisan'ny OVEC fanapahan-kevitra dia nandrasana zany izy ka raha tsy tonga izy banga zany le antota taratasy dia zay antony anankiray zany zay tsy andraisana le antota taratasy firotsahako fidiana. Dia raha miditra indray tsika zany any amin'ny votoatiny le antota taratasy ataontsika hoe feno daholo zany le antota taratasy fa rehefa mijerena zany tany amin'ny votoatiny tany dia raha isika ohatra hoe anisan'ny fepetra manokana amin'ny fifidianana eny anivon'ny commune tsy maintsy feno 2 taona no mihoatra zany ny candidat ka raha ohatra hoe namarinina le izy ay mbola misy latsaka zay tao anatiny tao reny zany dia antony tsy andraisana le antota taratasy zany hoe andavana le antota taratasy tsy atonga le candidat ho ao anatin'ny listre le platsako fidiana ny kena ifaninana. Isan'ny naberesaka ihany lay hoe vitsy ny candidat tamin'ity fifidianana communal zay karakaraha ndray matoa raha miaron-drabe Atsasan ianareo amin'ny firaisampimonim-pirenena ve nahatsapa hoe fomba fanaon'ny mpanao politika hatry zay ve na ny ataontsika hoe ny pirotsako candidat la hoe amin'ny ora farany foana vao nazakazaka mandrotsaka an'izay taratasy firotsahana candidat izay ho candidat. Raha ny fijerinay firaisamonim-pirenena azy zany amin'ny lafiny anankiray dia misy zavatra maromaro anisan'ny ataontsika hoe mifamingotra ao anatin'izay. Voalohany le hoe le tsy famatoran'ny mpanao politika aloha ny lafiny anankiray satria
atao hoe eo le hoe efa manana antsika hoe fotoana ahafahana etrehana ny fifidianana hoe Efa tokony hiomana tapitra amin'izany dia efa tokony hiomana amin'izay eo ihany koa le mety hoe mety tsy manana an'le fahatokisana ihany koa izy amin'ny mpikarakara ny fifidianana ihany koa satria mety efa hita n'ilay zavatra lesiko rehetra teo eo ihany koa le hoe fifidianana misesisesy ao anatin'ny ataontsika hoe eritony eo zany tsika zao zay dia efa fifidianana anaky andra efatra satria fifidianana filoha-pirenena premier tour deuxième tour ny fifidianana législative dia misesisesy loatra zany zay le atao hoe misy hoentomanana ao anatin'izay dia eo ihany koa le hoe tsy fampian'ilay fotoana iomanana iny moa zany somary anisana siana hitsindrim-peo ihany hoe raha ohatra nijeryntsika atao hoe ny tany aloha kely dia tamin'ny 2013 rehefa nandeha niatrika ny fifidianana dia efa fantatra hoe 2015 ny efa iomanana ao anatin'izay le calendrier fa tamin'le teo zany dia ataontsika hoe nisy an'ireny le savorivory hoe atao amin'ny 2020 ny élection communale dia lasa tsy misy le fiomanan'ilay hoe na dia eo ary ataontsika hoe le eritreretina lay famatoran'le mpanao politika dia eo zany le hoe tsy maintsy fiomanana satria misy fiomanana ara materialy lay arana hoentomanana ihany keo anatin'izay zay zany le hoe anitanay fa hoe somary dia zay no anisany atao hoe miteraka akoatrin'le hoe fombatsika mahazatra moa le hoe miandry any amin'le fotoana farany dia indraindray koa eo moa zany le hoe tsy somary teto amintsika zany dia le hoe nikajikajy politika ny betsaka zany hoe mijery hoe iza ny candidat ny atoko anankiray dia zay vao mametraka ny atoko anankiray zany hoe mifampiandry amin'le hoe iza ny olona ho atolotra ao anatin'izay zay zany ny ataontsika hoe raha ataontsika hoe ny sary nisy teto Samijera-le poazana loatra na ataontsika ohatra hoe boxit sady hoe ndray poalouro ndray poaplume dia eo zany tsy maintsy mijery hoe ity ny metimety anan'io ataontsika hoe zavatra mety hita mety ka mety misy ohatra hoe teto Antananarivo tamin'izay zavatra izay na ohatra hitantsika faefatra amby roapolon'ny volana ho avy izao amin'ity septembre ity amoaka an'izay liste izay ianareo amin'siny manomboka eo azonao ambara kely eo manao na fandeha nytety andro amin'izay anafisana ny fifidianana ny vinavinan'ny CNI tany am-boalohany dia io le faefatra amby roapolo ny volana septembre eo zany no amoahana ilay liste officiale ndreo le candidat amin'ny fifidianana eny anivon'ny commune manerana ny Madagasikara dia ao anatin'izay le vinavina zay dia mijery ihany koa nefa ny CNI satria ety dia ety mantsy io le tetiantsika io dia ny atao hoe fanapahan-kevitra farany zay no raisin'ny CNI zany dia ny hoe tsy andrasantsika le faefatra amby roapolo ny volana septembre akory famoahana zay le liste ny candidat zay satria raha jerenana zany misokajy anankiroa reo le commune reo amin'izao fotoana izao misy zany reo le ataontsika hoe tsy nisy olana tsy nisy fifanolanana tsy nisy contentieux tamin'le fandraisana ny atota-taratasy zany hoe teo amin'ny OVEC zany dia efa nifarana zany ny tsy vitifikevitra zay navoakan'ny OVEC zany dia namafisin'ny CNI reny zany dia efa tokony vonona ty aloha zany reo le liste reo ary reo ny tena apahany betsaka fa vitsivitsy zany reo le ataontsika hoe nitondra ny rarahana ka ty amin'ny CNI dia tsy nijanona teo fa tonga any amin'ny tribunal administratif dia reny ndray kosa zany dia ho avoaka aoriana kely milohan'le aorianan'le amoahantsika zany le maro le betsaka dia avoaka aoriana kely zany reny rehefa mivoaka ny didiny any amin'ny fitsarana dia feno tsara izy amin'izay dia ampanarahana aoriana zay zany ny hita hoe ahafahana mba mahazo tombony eo amin'ny fotoana satria vao vita ny famoahan'ny CNI an'io le liste ny candidat io dia irosontsika zany ny fanaovana le antsapaka le tirage au sort zay andarantsika reo le candidat ao amin'le bulletin tokana sy amin'le panneau d'affichage dia vita ny tirage au sort zany hoe fantatsika zany iza ny laharana voalohany faharoa fahatelo arakaraka ny isan'le candidat ao amin'le farim-pifidianana dia miaingy amin'iny mantsy no andarantsika azy anomanana le maquette zay anaovantsika ny bulletin tokana vita avokoa zany zay rehetrarehetra zay dia alefatsika ny amin'ny imprimerie nationale ahafahandrareo zany manota zay le bulletin tokana zay ka ampitenenana le izy zany ohatra ny tsotsotra fa ny sotomana ny sain'ny mpijerentsika dia zao hoe eto Madagasikara dia misy farim-pifidianana
580 zay zany no isan'le commune eto Madagasikara. Anatin'ny fari-pifidianana anankiray misy fifidianana anankiroa karazany roa, ben'ny tanàna sy mpanolontsaina. Zany hoe dikan'izay zany dia reo le 580 ampitombotsika roa dia esorintsika fotsiny le amin'le commune anankiroa le tsy nisy candidat mpanolontsaina. Zay zany ny karazana bileta zay tsy maintsy ho atotatsika. Reo le bileta zay ho atotatsika reo voalohany aloha zany tsy tokony hifandiso eo amin'le filarany ao anatin'le bulletin reo le candidat samihafa zany. Dia tsy tokony hifandiso ihany koa sao dia hoe ny candidat ato amin'ny toerana ato lasa ry amin'ny commune hafa. Rehefa ho atao le acheminement zany hoe ho aparitaka reo alefany amin'ny bureau fantatsaham-bato, tsy tokony hisy hifandiso ihany koa fa zay ataontsika hoe bileta ho any amin'ny commune na farany lavitra indrindra na akaiky, iny tsy maintsy tonga any. Ka zay le rehetrarehetra zay zany ilana fahamatorana sy fahamalinana fatratra eo amin'le fikarakarantsika ny fifidianana. Natsidika ao ndray mato raha miarondrabe Adjacent hoe anisan'ilay natranga amin'ilay hoe tsy dia mamparisika n'ilay antoko politika miarika fifidianana dia somary misy an'ilay hoe tsy fatokisany ihany koa mpikarakara. Eto izy zao ankitsimpo ny fandaharantsika misy ohatra vitsivitsy hoe azonao entina amin'izay hoe mahatonga an'izay antoko politika hoe mametraka an'izay tsy fahatokisana izay ny mpikarakara. Le tsy fahatokisana moa zany ao anatin'iny tsy dia tena hoe am'le hoe tsy fahatokisana fa lay ataontsika le hoe mety misy an'ilay ataontsika hoe nisy ataontsika hoe fifidianana araka le lazaiko teo dia hoe inefatra intelo zany ataontsika hoe niseho teo nisy fitarainana natao dia hoe zay hoe tsy nahazo lay tandrifo zany ao anatin'iny ny fahafalipo ny amin'izay rehetra mety ho fangatahana. Tsy ataontsika hoe atoko anankiray le izy fa na raisitsika moa hoe lay atoko politika dia ho ihany koa re le hoe tsy miankina ao anatin'iny. Ny tsy miankina dia hoe raha ny fomba fahitana anazy dia hoe lay olona avy ao anatin'le atoko politika anankiray ihany fa indraindray rehefa mety ho tsy tafiditra izy amin'le ataontsika hoe toerany ihany dia miditra ao anatin'le tsy miankina ankoatran'le tsy miankina ihany. Dia eo ihany koa le hoe eritreretina hoe le hoe lesika zavatra hoe eto zao ataontsika hoe ankitsimpo araka le voalaza eto moa ny fandarana dia hoe indraindray lay ataontsika hoe fampitam-baovao eo amin'nivon'ny voamera-maletena nivon'ny CENI zany no anisany atiako hoe somary misy lesika. Zavatra anankiray ny tiako resahana dia hoe resaka ny ataoko hoe ny tao anivon'ny CENI hoe misy an'ilay hoe fampidirana zany hoe nijerena reo ataontsika hoe olona zay tsy tafiditra tao anatin'ny fifidianana la présidentielle tao anaty présidentielle izy fa tsy tafiditra tao anaty législative izy dia nisy fandefasan-drareo avy any amin'ny CENI foibe nilay ataontsika hoe asana taratasy ngam''izay raha tsy diso tany amin'ny fokotany tsiraray avy ahafahana mijery an'izay izay amin'ny lafiny anankiray dia hoe tsy hita taratra teo amin'n'ivon'ilay hoe fampitambavao zany zay somary hita le izy fa tsy dia tena hita tsy ampy zany zay zay zany le hoe tena amin'ny zareo ato amin'ilay mpikarakara dia hoe lay izay le tsy fampina tsy fahafantarany olona satria eo zany le olona ny hoe ahoana moa zany zay ohatran'izany lista ho ampiasaina misokatra ve io zany zany nisan'ny misy ordonnance ave ahoana io ohatrany ahoana ny zavatra zay mety misy tao anatin'iny dia izay le ataontsika hoe tsy fampiny izay le ataontsika hoe fampahafantarana zay ny anisany atonga hoe indraindray zany hoe raha io ihany zany dia ohatrany ahoana nylay lista teo misy olonay mety tsy tafiditra ao anatin'iny zavatra ohatran'izay zany le hoe anisany ataoko hoe lesiko ao anatin'iny. Nisy ihany koa ataontsika hoe reny le hoe fikarakarana zay ataontsika hoe misy tsy fatomanana tsy mametsiny ary tena hoe miderany CENI amin'izay rehetra asa zay efa natao tsy mora zany miatrika zany fifidianana inefatra ataontsika hoe inefatra misesy zany ao anatina ataoko hoe vampitona zay hoe mifanety ao anatin'iny noho n'ilay toedraraha misy fa
eo amin'ilay ataontsika hoe ny fikarakarana aminatina ataontsika hoe na fampifoanana nren'la hoe membre ny bureau de vote zay hita hoe somary hitanlesoka zany atao anatin'izay reny zany a anisany hoe ndraindray tsy de tena manana le fahafitrihana lay ny eritseretina na iresaka fotsiny tsika any amin'le hoe lalàna ihany koa zany a izay ataontsika hoe somary misy efa fanamarenana kely any moa zany anatin'izay ireo mpikambana amin'ny biro fandatsahana tokoa zany reo mato rakotondrazaka fano le efa nanao ny fividiana filoam-pirenena tamin'ny voalohany iny ihany no anao amin'ity fividianana communalité amin'ny ankapobeny anie zany dia reo le traikefany reo le efa nampiodina ny biro fandatsaham-bato reny zany no ampiasaina efa nahazo fanofanana reo tamin'ny fividianana filohan'ny repoblika fiodinana voalohany fiodinana faharoa fividianana solombavambahoaka dia everina zany fa efa manana tombony reo dia reny zany no ampiodina ny biro fandatsaham-bato amin'ny fafito amby 20 ny volana novambra akoatran'izay nahitana fanamariana tsy maintsy nandraisana fepetra ohatra hoe misy amindreo le mpikambana biro fandatsaham-bato reo anie dia nahazona fitarainana ary efa namarinina le izy dia hita fanotombona hoe tsy dia tena mipetraka amin'le mampikarakara fividianana azy fa manana loko politika dia nandraisan'ny CNI zany fepetra reny mifandray tendro amin'ny mpanao politika amin'ny candidat dia toy izay ihany koa rehefa nijerena ny fomba fiasa dia misy zany tao hoe na dia nahazo fiofanana dia tsy nahavita le asa zay nampanaovina tany misy lesoka amin'ny fandrafetantsika iny le firaketana tsoratra iny ohatra dia reny akio zany nandraisana fepetra nysoloana olona hafa zay zany ny mahakasika ny eny amin'ny biro fandatsaham-bato amin'io le fafito amby 20 ny volana novambra amin'le fampiodinana io le biro fandatsaham-bato misy fanamarina teo mahakasika ny nataon'ny namana amin'ny fiarahamonimpirenena namana raha miaron-drabiajason mahafantatra tsara ny ny ao anatin'ny CNI eo ny fomba fiasa ao satria efa mpikambana tamin'ny ratsamangaikan'ny CNI teto amin'ny faritanina Antananarivo izy dia amin'izao fotoana izao moa any anivon'ny fiarahamonimpirenena manao ny andraikiny ihany koa izy satria izay le andrasana fiarahamonimpirenena le fanabeazana dia efa mpananoina lakolosy rehefa ohatra ka misy ny ataontsika hoe tokony ho tenenina fa ny tiana olazaina zany eo amin'le tonga dia fanazavana no asetry André Rarson mahakasika ny lisym-pividianana tsotra dia tsotra hoe ny lalàna antsika amin'izao fotoana izao dia milaza fa anatin'le vanim-potoana tsy hahafahantsika mikitika io le lisym-pividianana io zany tsika amin'izao fotoana izao zany hoe tsy afaka mampiditra olona anaty lisitra tsy afaka manala olona anaty lisitra zany hoe reo le lisym-pividianana nampiasaintsika tamin'ny fividianana solombavambahoaka ino no ampiasaintsika amin'ny fafito amby 20 ny volana novambra ny fepetra nyraisin'ny CNI satria na eo ny fanajana ny didy amandalana dia miaino ihany koa ny CNI ary mandray fepetra rehefa ohatra ka hita hoe tokony hanatsarana le raha-pividianana dia nataonay zany dia mamerina amin'loniny andreo le mpifidy zay nanana fahasairanana tamin'ny fividianana solombavambahoaka hoe nanana kara-pividianana rehefa tonga tao amin'ny biro fandatsaham-bato sy hitany tao ny anarana na tonga tany amin'ny biro fandatsaham-bato izy nilaza fa nifidy teo aloha nefa tsy afaka nifidy tamin'io amin'ny CNI zany dia ao anatin'ny lisym-pividianana ireny olo ireny fa tsy nahita le biro fandatsaham-bato ahafahany manatanteraka le fividianana dia averina amin'ny laoniny zany zay nahatonga le fandefasana ny lisitra nakany amin'ny fokotany ka io fandefasana ny lisitra io dia zay averina fa nanana olana fa tsy le fokotany rehetra zay mahatratra 770 7 arivo sy ray alina manerana ny Madagasikara akory fa apahany mibetsaka ihany aloha le izy no nandefasana zay le lisitra zay satria nikatona ny lisym-pividianana ny voalohan'ny volana desambra tsika vao afaka manokatra an'io indray amin'le fanavaozana isa-taona ny lisym-pividianana dia mieritreritra ny CNI ho fampanajana ny lalàna tsy maintsy mangataka any amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany satria izy ny mahefa amin'ny raharaana lisym-pividianana io angataka lalana ahafahanay zany tsy hoe mampiditra olona na manala olona fa manamboatra hoe le olona tato amin'ny biro fandatsaham-bato ny voasoratra anankiray ity izy tokony ho ato amin'ity biro fandatsaham-bato ity
zany hoe manatsara zany mamerina am'lona ndreo le tokony isy an'le olona tokony hifidianan'le olona rehefa tonga ny fafito am'roapolo ny volana novembre dia nangataka an'izay le ordonnance zay le atao hoe ordonnance zany hoe didy fanirahana avy any amin'ny fitsarana mba anatanteraka zany zay le fikasana zay zany le ordonnance fa mety mifangaro amin'ny saitsika le ordonnance le taratasy kely avy any fitsarana dia andehanantsika any amin'ny fandatsahana amin'ny andro fifidianana amin'ny andro anaovana fifidianana no maka ordonnance eny amin'ny tribunal fa tsy iny zany le ordonnance fa le didy mpitsarana zay manome alalana ny CENI mba hanao an'izay le fanamboarana zay anitan'ny zavatra nitranga ihany koa tatsika hoe tsy mbola tratratsika tanteraka la hoe tapavitrihana ny ohatran'ny 500 isan-jato ary hoe mahery ny 500 isan-jato mihoatra ny 900 isan-jato nandritra ny fifidianana teto Madagasikara aiza ho aiza koa izy tsika firaisamonim-pirenena zany Andriamatoa Ramiarin-Drabeajason eo amin'izay hoe fanentanana ny mpifidy izay mba tsy le tena hoe légitimité an'ilay indrindra ty fifidianana ty manakaiky ny vahoaka avokoa moa fifidianana fa ty tena hoe eny akaiky ny anivo raha jery kely atao hoe ndray mitopo kely amin'ny ataontsika hoe ny taty eo nijerena angamba atao anatin'iny dia hoe raha tany amin'ny fifidianana fidinana voalohany izy teo amin'ny 20 isan-jato ngamba raha sy diso dia ny faharoa deuxième tour izy eo amin'ny 20 isan-jato taty amin'ny solobavamboaka izy teo amin'ny 30 isan-jato teo angamba raha tsy diso anatin'iny zany hoe hitantsika zany fa midina lay ataontsika hoe le zavatra anankiroa ny zavatra tiana hitsindrina ao anatin'io ny voalohany dia hoe eo no lay ataontsika hoe rehefa eo zany tena ahafahan'le olona maneho le heviny mihitsy hoe na ray zay napetrany ao anatin'iny dia hoe eo le hoe mety eritreretin'le olona hoe rehefa misy an'le fifidianana anankiray dia mety hoe fandanidanimpotona ozosy zay zany ny eritreretin'le olona anankiray eo ihany koa mety eritreretin'le olona hoe mety fatokisana an'le mpikarakara zany hoe zany miverina foana eo anatin'io eo ihany koa le hoe fifidianana mifanesinesy teo le hoe tsy dia tena somary any eo ihany koa le hoe tsy fahampian'le fanabeazana ny olom-pirenena somary iverenako iny rehefa avy eo dia eo ihany koa le hoe tsy fahampian'le serasera reo zany ataontsika hoe lafiny anankiray mety anisan'le napidina fa eo ihany koa amin'ny lafiny anankiray tena hitantsika hoe eo le olona ny tena maneho adevitrinay izay voavy teo zany dia hoe raha ohatra ka nasiana le olona hoe andao atao hoe vote blanc ny ataon'le olona fa tsy le fanehoana ohatran'iny zany hoe mety eritseretiny hoe mety tsy eritseretiny hoe tsy misy olona mbola mety amin'le olona zay milatsaka eo amin'le toerana zay dia mety hoe mety ve zay mety zay ihany koa anisany anehoan'le olona mety ho sarana zany atao vato fotsy le vato maty zany hoe vato fotsy amin'izay misy heviny ohatr'izay zany satria hoe ohatr'izay zany ny fomba fijerinay satria nisy évaluation dia ataon'ny ataontsika hoe tamin'le fanoa dia tao anatin'izay namoahan'le olona an'izay hoe izay ozy ozy dia anisan'le olona ny atana ary mahafantatra an'le processus fa nieritseretinay fotsiny hoe raha mbola io izay ataontsika hoe reo dia lasa ohatrany hoe tsisy hafahan'le misafidy le olona dia alohany mijanona le izy dia mizay le miverina le hoe indraindray izy tsy mety fatokisan'le mpanao politika indraindray izy eo ihany koa le hoe fifidianana misesisesy eo ihany koa le hoe tokony hatsaraina aloha le ataontsika hoe mety misy rafitra kely amboarina ao anatin'le izy dia zay vao mirosondray ao anatin'izay zany indraindray eo le hoe fanehoan'le olom-pirenena tsy voatery zany tsika miteny hoe mety hoe nohon'lay tsy mifampian'le fanabeazana fa mety hoe zay koa mety fanehoan'le heviny ao anatin'iny ahoana mety ampitana azafady any avoaka mihitsy hoe ny fifidianana neny mandria manjaka anao io ianao le teny hoe tompo fahefana mba aizany vahoaka tokoa zany ndeha iazakazaka fidy ahoana ny fomba ampitana an'izay ny ao anatin'ny fitoerana safidy aloha zany dia somary nivelarina ny fomba iasana zany hoe raha teo zay tamin'ny amin'ny voalohany ingana moa zany dia hoe faritra anankifito ny tombo zay faritra 5 tamin'ny fifidianana solomavamboaka teo ary amin'ity ataontsika hoe fifidianana communalité dia eo amin'ny faritra 10 zany faritra 20 zany anaovanay zany sanao anatin'io dia ao anatin'io zany misy an'ilay tena anaovanay approche fidinana fanentanana eny fotony amin'ny reo zay toerana
hitanay fa latsaka lay ataontsika le hoe nanana tapa-havitriana betsaka indrindra dia anaovanay fanetanana nilay ataontsika hoe firaisamoam-pirenena ao anatin'iny dia le firaisamoam-pirenena reo no anisany anetana le manisehitra manodidina azy teo ihany koa le jerena le hoe nanana n'le olana zay ataontsika hoe nisy problema na olana na tamina resaka fikarakarana io na teo nivon'ny ataontsika hoe teo nivon'ny mpikarakara na teo nivony izay dia ezahana zany satria sao dia izay le resaka mety ho tsy fahatombanana zay mety ho hita fa mety ho lesoka ihany koa na tonga n'le olona ao anatin'iny fa eo anatin'izay moa dia hoe mametraka izay hoe atao hoe androany moa zany zay dia anisany miara-miasa nametraka n'ilay ataontsika hoe fiara-miasa amin'ny zareo antsaha lay ireo le fikambanana ao anatin'ny tribunaly administratif zay hoe ametraka lay ataontsika hoe guide ohatran'ny karazana manuel anankiray ahafahana manao hoe mba hatonga le resaka le hoe iny moa lasa resabe le hoe azo raisina fa tsy mitombona fa hoe anatsarana n'izay le hoe ohatrany inavy a ny fanatsarana dia niara-niasa tamin'ny ny antsa zany zay zay le hoe fikambanana miaraka amindreo le tribunaly administratif areo zany dia izy zany manao hoe miara-mamolavoly zay hoe ohatrany tia ny fomba atao dia netanana ny olona hoe ory zareo efa rositsika ao anatin'izay rehefa hitanareo fa misy zavatra tsy mety ohatrany tia ny fomba tokony anaovana zay rehetra mety ho fitarainana sy zay rehetra mba atao mba hamparisika n'le olona hoe inge ny fifidianana akaiky indrindra ao anatin'izay sy atokisany ihany koa n'zay rafitra karakara zay fifidianana an'izay andriamato fandrakotondra zaka rahavina fampelezan-kevitra ary aritra firiana amin'ity fifidianana communalité ny fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana eny anivon'ny commune dia maharitra 2 andro zany hoe ny fahadimy ny volana novembre manomboka amin'ny fampelezan-kevitra amin'ny nora maraina dia mifarana io ny fahadimy 20 ny volana novembre amin'ny sasakal rehefa tena laitsika ny fanisan'andro ny calendrier dia lay voalazany lalàna 2 andro 20 andro ny tafatsanina ny antony dia lalàna ihany zany no milaza hoe manomboka any amin'ny 20 andro melohan'ny vaninandro ny fifidianana ny fampelezan-kevitra ary mifarana ray andro melohan'le vaninandro ny fifidianana io misy an'le silence électoral zany hoe le vaninandro ny fahenina amby 20 ny volana novembre zany io le tena mangina tanteraka ohatran'ny tsy misy nininina zany dia zay zany le anatanterantsika ny fampelezan-kevitra ho amin'izao fifidianana eny anivon'ny commune zao ny fanomanana efa eny aminareo le 220 milliard ariary hoe anao fikarakarana ty fifidianana communaly ity manaona zao fikarakarana an'izay zany efa inona fa tsisy kihana intsony fa efa mandeha otomombana tokoa ny mahakasika ny fikarakarana ara-teknika aloha dia efatra amin'ny fotoana maharitra ny CENI zany no miomana amina fiatrehana ny fifidianana vao tonga teo ny CENI zany dia zay no iraka mpanaovina azy zay ny missiony dia miomana amin'le fikarakarana ny fifidianana rehefa aveo tonga moa zany filohan'ny république dia miatrika an'iny tonga ny solombavambahoaka miatrika an'iny amin'izao fotoana zao eny anivon'ny commune dia miatrika an'io zany ny CENI ny amin'ny entimanana dia zay lay 220 milliard ariary zay zany no eo ampelatanana dia ezahan'ny CENI manatanteraka ny fifidianana amin'izay le entimanana zay tsy ahivina ihany fa avy eo amin'ny kitapom-bolam-panjakana io satria lay SACEM soutien au cycle électoral de Madagascar zay nanampy antsika ohatra tamin'ny fanotana ny bileta tokana tamin'ny fifidianana teo aloha dia efa tsy manampy antsika izy zany amin'izay le lafin-javatra zay tsy maintsy tsika eto Madagasikara zany no manao ny bileta tokana miantoka ny fanotanan'izay le bileta tokana zay raha ho raisiko ohatra satria ady hevitra ny amin'ny entimanana André Arson hoe tamin'ny fifidianana filohan'ny république tsika dia 56 milliard ariary zay ny entsika nanana ny fiodinana voalohany sy faharoa dia ny amin'ny fifidianana solombavambahoaka 2 milliard ariary
zay nentintsika ananana azy dia rehefa nanao an'le ataontsika hoe volavolana tetibola etrehana ny fifidianana ny anivon'ny commune ny senia dia mba naka zany tamin'ireo le hoe nanahoana ny fandaniana tany aloha dia ino nandresen-dahatra ny tany amin'ny gouvernemanta nefa moa dia tsy maintsy nampidinina le satria izay koa zany ny politikan'ny gouvernemanta atsika amin'izao fotoana izao fitsitsina dia io le 20 milliard ariary ny 20 milliard ariary zany no ampiasain'ny seni dia manao ny avitan'ny fifidianana amin'izay le timanana izay zany ny seni raha ka ohatra tsotsotra isika hoe andefa entana mandeha makany ataontsika hoe any kandre ohatra tsika raha ataontsika hoe eo ampelatanana zany ny entimanana ahafahana mihetsika tsara dia avy hatrany dia hélicoptère mandefasantsika azy mandeha makany kandreo raha ataontsika hoe tsy ahafahantsika manao an'izay le entimanana dia mety mba lasa mandeha manofa 4x4 hitondra le na camion hitondra le entana mandeha makany kandreo raha ohatra ka hoe tsy ahafahantsika manao an'izay indray le entimanana dia lasa ny seni makeny amin'ny taxi brosy mandefa le entana mandeha makany kandreo io zany no ahitantsika hoe raha ohatra ka ahafahana mihetsika tsara dia tsaratsara zany le fiomanantsika fa hoan'ny seni amin'ny mpikarakara fifidianana azy zay ny missiony manao ny fomba rehetra mampiasa ny kaikefany izy zany anatanterahana le fifidianana dia aka ohatra fotsiny tsika eo amin'le entimanana zany zavatra anakiray fotsiny no resahako hoe amin'io le ataontsika hoe tamby na le indemnité ho an'ny mpikambana amin'ny bureau électoral na ny mpikambana amin'ny bureau fandatsaham-bato no mahafantana atsika raha ataontsika zany hoe 10,000 sy 1 ariary zany hoe 10,000 sy 1 ariary zay zany le isan'olona 75,000 francs raha zay ohatra nomentsika le mpikambana amin'ny bureau fandatsaham-bato esorintsika daholo ny resaka hoe fiofanana fa amin'ile vaninandro anatanterantsika ny fifidianana le jour J mandray indemnité ireo dia ao anatin'ny bureau fandatsaham-bato anankiray misy mpikambana anankidimy manerana ny Madagasikara misy bureau fandatsaham-bato raha ny tamin'ny fifidianana noraisitsika fifidianana solombavambaoka ohatra zao ino no isan'ny bureau fandatsaham-bato raisitsika dia ampitombotsika an'iny zany le isan'le olona mandray an'le indemnité dia tafakatra ny amin'ny 1,904,100,000 ariary zany hoe efa mananika ny 2 milliard ariary zany indemnité amin'le jour J le andro anatanterahana fifidianana reny zany no ilazantsika hoe lay sorabola ampiasaintsika amin'ny fifidianana dia azo azavaina tsara ary misy lalany avokoa zany reo mba ahafahantsika manatanteraka fifidianana ho an'ny seni moa zany zay le mba nofinofinay hoe manao fifidianantsika manaraka le fenitra iraisam-pirenena nefa ihany koa zany ny afaka manatanteraka ny fifidianana amin'le réalité le zava-misy eto Madagasikara manamona koa zany amin'le fahandrasa fanangonana ny vokatra satria tamin'ny fotoana ataotsika raha tsika mahafantatra fa amin'ny 17 novambra mety efa isy any ny orana amin'ny faritra sasatsasa nyresaka ianao tony amin'ilay hoe fandefasana netana makandreo ny tena olana ihany koa raha nisan'le mampanamindreo na mahatonga le aya dia amin'ny fanangonana an'le vokatra le izy makaty amin'ny verina ty amin'ny senifobe zany sy ahafahana manao an'ilay fandraisam-bato araky ny tokony ho izy ny lalànatsika aloha zany hatramin'ny 17 ny volana novambra io zany dia voalaza ny lalàna fa hoe andro maitany azo anatanterahana le fifidianana zay zany voalaza ny lalàna fa somary ivoaka kely ary manaitra moa zany ny sain'ny mpanao lalàna raha mijery an'le Madagasikara zay midadasika be tsika fa amin'le fotoana zany voalaza ny lalàna fa andro maina anatanterahana ny fifidianana dia misy faritra eto amintsika ohatra fotsiny faritra Nalanjorofo iny zay anatin'ny fotoanan'ny orana zany any amin'ny volana jolay ihany ho any dia rehefa le lazaintsika indray fa hoe avy ny orana ny any zany le toerana zany tena maina hoe tena misy mifangarika zany le toetrandro eto amintsika zay zany le zava-misy raha ny fifidianana tany aloha no tanterahantsika teto amin'ny firenena
efa nisy zany hoe fifidianana nataontsika faraparany volana desambra dia ho amin'ny CNI zany ny lalànantsika dia milaza fa raha ohatra ka misy ny tsy maintsy anatanterana ny fifidianana ao anatin'izay le vanim-potoana ny everina hoe anatin'ny orana zay dia tsy maintsy maka ny hevitry ny sapam-pitsarana mahefa dia ny eo moa zany no milaza hoe tanterahana le izy iny zany ataontsika anaty fononteny fotsiny fa efa mivonona ny CNI ao anatin'ny fandefasana ny entana na fanangonana ny vokatra dia asana isan'andro san'andro mifandray amin'ireo le ratsamangaiky anareo manao zany le plan eo amin'izay lafin'izay hoe amin'le faritra any akavandra amin'ny fomba ahoana no andefasantsika le entana makany akavandra zay ao anatin'ny district any Miandrovazo nefa tsy any Miandrovazo akory ny lalana mandeha makany akavandra dia efa ananatsika zany reny miaraka amin'ny hoe amin'ny fomba ahoana mety misy mandeha lakana mitarano manerana ny Madagasikara zany voarafitra ny CNI zay lay fomba ahafahana mandefa ny entana ahafahana ihany koa zany manangona ny vokatra ndrasantsika teo Andriamatoa raha miaro Rabe Jason mahakasika an'izay hoe somary misy foana ny fahasahiranana eo amin'izay fikarakana fifidianana izay dia napetraka ao mihitsy le izy teo somary mahatonga aya mahatonga tsy fahatokisana ihany koa na ho an'ny mpanao politika na ho an'ny mpifidy misy sosikevitra avy aminareo hoe hoentina anatsarana izay satria zany fifidianana izany kosa aloha tsy maintsy misy faly tsy maintsy misy tsy faly rehefa mivoaka vokatra misy ny lany misy ny tsy lany ny atao hoe ny sosikevitra aloha anatin'iny dia hoe ny fiaraha-miasa n'ireo le pehitrehetra rehetra zay zany aloha ny anisan'ny zavatra anankiray eto moa zao dia ohatra ny hoe somary misarika kely ny sain'ny namana vao amin'ny vomera maleo tena momba fifidianana hoe hoavy le ataontsika hoe propagandy ao anatin'iny fa mila azavaina amin'le olona aloha ekena fa hoe zay anisan'ny tondra n'le izy fa ianareo nivony CNI aloha tokony isantatra le araka le tenenina hoe inavy moa le fifidianana anankiroa ina le lista dia ina le ana satria tsy fantatry le olona le naindray zany zay zany misy zavatra ohatrany hoe zay le tiako tenena hoe ampiana amina resaka le fampitam-baovao dia avy eo zany zay vao miainga miaraka miaingy tsika mitondra anazy anentanana an'le olona hoe inona moa le lista dia inona moa le anina ty dia rehefa tonga ao nareo dia fidy anankiroa ohatra zao zay zany ampahafantarana an'le olona atrany atao anatin'iny iny zany le hoe tiako iangana zany ao anatin'le izy dia aorianan'izay ihany koa le hoe ny tiana somary ataontsika hoe horaisina ihany koa dia le hoe fiaraha-mietany rehetra le ao anatin'iny hoe mety handray zay rehetra tandrify na mifampitana ataoko hoe isorana anareo mihitsy aty amin'ny ena manjery mampitan'izay le hoe ohatra ny amonina tsara lay fampitana fitazaina lay ataontsika hoe olo-pirenena hoe inona ny ena ndraikitra ao anatin'io dia zay le anisany hoe sosikevitra ao anatin'iny manao ezaka ataontsika hoe ezaka zany ataon'ny gouvernemanta isorana be da be zany efa hoe nanomana izy raha teo hoe ao anatin'le fitsitsiana dia nanomana n'izay le hoe toe-bola zay izy ny CNI efa miezaka araka le hoe na io ary nomena dia miezaka ny firaisamonim-pirenena samy efa miezaka ihany koa zay rehetra mety manao tandrify azy fa any amin'le olo-pirenena andray zany miarahana manao dia eto koa dia manaitra indrindrindrindra moa zany lety le hoe reo le mpikambana ao anatin'lay ny latsaka ho mpifidianareo zany reo zany le hoe etanina le hoe mba samy andray andraikitra ihany koa tsy hoe ao anatin'le fotoana andresin-dahatra n'lay mpanoana anazy ihany fa andresy lahatra mihitsy lay olo-pirenena rehetra ihany koa anatin'iny fa le candidat zany tiako resahana hoe raha reo samy ireo zany samy mitondra vazivazy nresahana zay ary ohatra napetritrehitra kely zay zavatra nresahan'le namana zay dia zao no nataon'le namana tao anatin'iny ozy ozy hoe ny mpanao politika ozy ozy alohany kelikely io dia moramora kokoa anazy ozy ozy ny mizara volan'le olona le kelikely ary androany dia somary ohatra nanaitra mihitsy tamin'le fivoriana tarifa dia hoe nisy tamina faritra anankiray dia tena hoe navatra na ame vola mpanao politika zany namatra amina vola do tsy mifidy ianao fa ity zany hoe tena zavatra hoe mbola tsy fahita zany mbola tsy fahita zany tao anatin'iny fa anisan'ny témoignage anankiray tamin'izay niaonana androany zany zay hoe tena zany ny zavatra misy hoe ndraindray misy mahazo tombontsoa anatin'izay zavatra zay ndraindray ihany koa ka zay zany le tenenina hoe raha fiaraha-mietana samy mba mandray zay rehetra tandrify itsika rehetrarehetra ao anatin'io dia samy manana zay rehetra hoe hito dia apetraka ny fiaraha-miasa ao anatin'iny
name toko moa zany zareo tao anatin'ny ataontsika hoe tao anisan'ny tao daholo ro ataontsika hoe ro tao anatin'ny sampana momba ny raharam-pitsarana eo nivon'ny tribunal administratif dia hoe iara-iasa aloha mafikambanana anazy samy fikambanana zay fa rehefa ao anatin'iny dia hoe ahoana ny fomba tokony atao zay zany le hoe sosikevitra atao ao anatin'iny fifanohanana ao anatin'iny ahafahantsika mba iroso amin'ilay ataontsika hoe fifidianana ny tena ao anatin'ilay mangarahara sy teny tokoa ianao ndra matompampakateny azonambara hoe ohatranao anaty koa ilay endriky ny fanatsotsana ny fifidianana amin'io fifidianana communal io misy lehibe ny tanàna misy vata anankiroa zany ao dia misy tokana roa samy hafa ao anatin'le birao fandatsaham-bato anankiray dia isy zany eo le bileta tokana anankiroa ny anankiray ho an'ny fifidianana be ny tanàna ny anankiray ho an'ny fifidianana mpanolotsaina dia isy ihany koa zany ny vata fandatsaham-bato urna anankiroa ny anankiray androtsahantsika le amin'le fifidianana be ny tanàna ny anankiray amin'le fifidianana mpanolotsaina ny tanàna dia isy ny firaketana an-tsoratra anankiroa zany hoe ho an'ny fifidianana maire fifidianana conseiller zay zany raha ataontsika jery maimaiky le zava-misy eo amin'le birao fandatsaham-bato rehefa anisa vato zany tsika dia ho ataontsika ny fanisahana ny vato amin'ny fifidianana anankiray dia rehefa aveo zany mbola eo ihany tsika rehetrarehetra hijery ny fanisaham-bato amin'le fifidianana anankiray faharoa zay zany ny amin'ny akapobeny ny amin'ny pitsopitsony moa dia satria tsy misy ny formation zay zany anisan'ny foanana noho ny antony ara entimanana dia tsy nasiana fanofanana reo le mpikambana amin'ny birao fandatsaham-bato dia ny fepetra ny raisin'ny CNI moa zany fanapahan-kevitra dia ny hoe anao an'ilay guide lay torolalana ho an'ny any amin'ny birao fandatsaham-bato sika zay lay lalana zay andehanan'le mpifidy ao anatin'ny birao fandatsaham-bato na le circuit zany dia ho vita sarisary ao anatiny io le guide io rehefa tonga ny fotoana akan'le mpikambana amin'ny birao fandatsaham-bato ny entana ho ampiasaina fifidianana eo amin'ny renivohitrany commune dia maka fotoana anankiray fohifohy zany satria tsy formation le izy asa mety adiny ray adiny roa anaovana briefing zany hoe toromarika amin'izay zavatra tena tokony ho tandrofina amin'ireo le mpikambana amin'ny birao fandatsaham-bato zay zany no atao hoe tantsoroka zay tsy maintsy atao moa mba hahafahana manao an'le fifidianana araka ny tokony izy ihany na dia eo azy zay le lesoka ataontsika hoe tsy fahatombanana eo amin'ny lafiny ara-itimanana zay zany ny amin'ny fahafito amby roapolo ny volana novambra mety azo etretina zany hoe mety tsy hanimba kory ny hoe vokatra ao anatin'ilay profitanena raha tsy mitovy ny isan'ny vato ao anatin'ny vata fandatsaham-bato amin'ny tanàna tsy mitovy amin'ny ao anatin'ny vata ho an'ny mpanolotsaina zay efa misy moa zany iny efa zavatra mitrangana ataontsika hoe fifidianana tokana no ataontsika dia ndraindray zany tsy mitovy le isan'le vato ao anatin'le vata fandatsaham-bato sy ny isan'le nanao soni le amin'le liste de margement manao soni izy mantsy ny dikany hoe avy ny vidy zany izy dia efa misy ny fombafomba zany atao amin'izay le lafiny zay mitovy avokoa azafadykambara hoe tsy voatery hitovy hoe raha ohatra ny mpifidy tonga ny fidy roapolo dia mety hoe roapolo ny vato bileta tokana zany hita atao anatin'ny vata fandatsaham-bato amin'ny ny tanàna ka raha ohatra fa nambe fonony atao amin'ny mpanolotsaina tsy asimba kosa angambana zay hoe ny vato rehetra ao le zany hoe tsy mahasimba kory le izy tsy mahasimba satria raha ataontsika hoe ny fahadosoana kely na ataontsika hoe ny ara-tsy toetrana olona anankiray na anankiroa no andeha hoe anafoana le latsabato nataon'le rehetrarehetra tao anatiny tao fa efa misy indray ny fomba fitantanana an'iny zany tena lafin'ny teknika reny moa zany dia efa nomena ny mpikambana any amin'ny birao fandatsaham-bato ary fantatry ny any amin'ireo le ataontsika hoe fitsarana mahefa eo amin'ny famoahana ny vokatra raikitra zany zay le hoe fombafomba atao raha mitranga ny toe-javatra toy izay misy zavatra tsara fantatra ave oetinao ny fotoanantsika moa manapitra ihany ny amaranako le fitenenako zany dia ny hoe ny CNI dia manao zay fomba rehetra ampangarahara le raharaha-pifidianana manao zay fomba rehetra ahafahana
mifandray am'ireo le mpisehatra rehetrarehetra mpiara-miombinantoko zay natonga ny CENI manao an'le hoe cadre de concertation rehefa anao ny fandraisana ny atotantaratasy firotsahako vidina ny CENI zany tamin'ny alalan'ny OVEC farany teo fifidianany any anivon'ny commune dia nampanao cadre de concertation isaky ny district zany hoe natsoina zany ireo le manam-panindriana hiditra irotsaka hovidiana na ny mpanohana azy na ny mpanao politika na ny olotsotra ho tonga tamin'le cadre de concertation dia tao zany ny sehatra nampahafantarina azy ireo ny pitsopitsony samihafa amin'le firotsahako hovidiana dia mandroso ihany ny fotoana dia manatanteraka ny cadre de concertation miaraka amin'ireo le mpiara-miombinantoka zany ny CENI zay moa endrika anankiray fa na amin'ny toy izao zany hoe fekarana amin'ny sehatra toy itony a dia ampahafantarana ihany koa zany ny zavamisy fa ny tiana mba hotsindrina ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia ny hoe antso atao zany le izy hoe aokotsika rehetrarehetra mba ho tompon'andraikitra eo amin'le raharam-pifidianana ny CENI eo tsika rehetrarehetra hafa ihany koa dia mba tena ho tompon'andraikitra eo amin'le fiatrehantsika ny raharam-pifidianana fa za milaza André Arson namana Ramiarondrabe Adjacent fa raha ohatra ka misy ezaka ataontsika zany amin'izay mahatompon'andraikitra antsika zay dia isy zavatra iova eo amin'ny fiatrehantsika ny fifidianana farany dia farany fotsiny lazantsika hoe misy namana ngamba izy tsy ho tezitra mahita eto amin'ny fahita lavitra namana izy mpiantso mpaka vaovao aty amin'ny CENI zany amin'izao le fifidianana any anivon'ny commune nantany izy ono raha ohatra ka manolotra candidat be ny tanàna zahay fa tsy manolotra mpanolotsaina mety ve dia araka ny voalaza ny lalàna dia azo atao tsara tsy manakana zany lalàna na candidat be ny tanàna fotsiny nataonao na mpanolotsaina fotsiny vao maika tsara raha ohatra ka sady misy be ny tanàna misy mpanolotsaina dia nazavaina azy zany zay dia lasa ny andro vitsivitsy napetraka ny antotantaratasy firotsahako hovidiana tafiditra any na eno resaka indray izy tany ambadika tany dia namerina ny antso ono atompoko maheno zay hoe raha ohatra ka hoe candidat be ny tanàna fotsiny tsisy mpanolotsaina dia disqualifie ony dia tamin'izay moa za somary entitrentitra ny teny taminy hoe madama raha ohatra ka hoe tsy zany nanazava taminao an'le izy dia mety afaka mitondra fanazavana fa nivavako zao no nyteny taminao dia maheno sahoan'ny resaka any ianao dia lasa indray mandeha miverina aty ny tena marina tokony ho izy ary zany no miresaka amin'leo laha dia tena ny CENI any eny mitondra le fanazavana taty amiko dia reny zany le antso atao hoe mba misy fandraisana andraikitra tsika rehetra ho tena ho tompon'andraikitra mba matomatotra eo amin'ny fijerena le raharam-pifidianana eo indrindra ihany koa ny antsoina tompon'andraikitra satria maro ihany koa ireo ataontsika eo anivon'ny tambajotra tserasera raha ny zavatra mitranga zao tamin'ny fahatamperany fametrahana ny atotantaratasy ho firotsahako kofidiana tamin'ny alakamisy 21 septembre eny dia nipatetaka be tena ny tambajotra tserasera fa dia hoe maro be ireo commune tsy misy akory ny candidat maire ary dia natonga resabe moa dia izy teo anivon'ny CENI teo ny mpanao gazety niezaka nanazava fa diso dia fanambaran'izay ary zay no hoe iny zany le zavatra ny André Arson miteny an'izay moa ianao dia ararotiko kely ny alakamisy 12 ny volana septembre amin'ny 10 ny farafandraisana ny atotantaratasy lay fa nomezam-baovao zay nomen'ny CENI tamin'iny dia ny alakamisy atoandro zany hoe mbola tsy le izy feno zany mbola tsy nifarana akory ny fandraisana ny atotantaratasy fa le situation zany tamin'iny fotoana iny ary na ny CENI azany rehefa nahita n'le situation zany mandeha koa ny sahoan'ny resaka samihafa hoe hotazonina io ariva io ve sao dia tsy hotratran'ny olona sa ho ahemitra dia nandefa taratasy tany amin'ny gouvernement tamin'ny alalan'ny ministèran'ny atany ny CENI tsy nilaza hoe ahemoro io na ohatra ka hoe arsoa io fa hoe raha ohatra ka manany eritreritra hanemitra ny gouvernement dia tsy tokony hiotry ny alahady zay zany le nataon'ny CENI tany satria raha mihoatry ny alahady le izy dia anakirotana le chronogramme feo ampelantanana iny zany fanomezam-baovao ny alakamisy satria isan'andro alakamisy atoandro dia ny ariva moa zany efa mibetsaka ny tonga tao nanome vaovaontsika ny zoma efa mamea manakay sabotsy nanao conférence de presse ny CENI zay ny vokatra azo farany zany raha tao amin'ny firaisamonim-pirenena inona no afatra inona no hoe teny ho atsipy ho an'ny mpijery atsika eo ihany koa ny hoe indrindraindrindra ho fanatsarana n'izay fifidianana zay
antso moa zany antso atao alohan'ny mpifaninana fifananana masina no atao miantso atsika rehetra zany ao anatin'iny anao n'izay le hoe fifananana masina tandrovana lay aja zay lay sotoavina eo amintsika zany ary isaorana indrindrindrindritsika nanana le fahavononana aloha aloha zany tena isaorana satria matoy izy afaka niatrika ny fiatrehany an'ireo zavatra reo misy zavatra be daveo dia arabaina izy ary toa hoe na dia mbola tsy mety hivoaka ary ao anatin'ilay izy dia arabaina araka ny teny namanao amin'ny seny moa dia hoe mety amoraina izana zay fanatsarana fa dia hoe miaraban'izy ireo sady aloha atao hoe nahavita n'izay le dingana zay zava-dehibe zay aloha ao anatin'iny fa eo amin'ilay hoe fifananana masina io anatin'iny zay no anisany anankiray anentanana an'izy ireo nitodika any amin'ny ny olom-pirenena tsiraray avy samy atao hoe fa manana n'izay rehetra tandrify ary samy miezaka manao izay rehetraka fanatsarana ny ataontsika hoe mipetrehitra rehetra ao anatin'izany ary samy mikendry n'izay rehetra mba isian'ny fifidianana marina madio mangarahara ary tsy isian'ny ataontsika hoe akorotana isaorana aloha isika olom-pirenena atao anatin'izay ataontsika hoe fifidianana inefatra misesy zay marina fa nety nisy ny zavatra atao hoe arak'le voalaza ny andro arson teo hoe mety misy ny resy mety misy ny tsy resy fa tsy tonga atao anatin'izay le zavatra ataontsika hoe korotana isika ao anatin'izay isaorana an'andriamanitra zay aloha voalohany indrindra fa anetanana hoe io no anetanana antsika tsiraray avy ifidiananareo ny ataontsika hoe zay hitondra ny tanàna ao anatin'io zay moa le ataontsika hoe ny be ny tanàna na lay mera zany dia ao ihany koa ny fidianana n'lay hoe mpanolotsaina nareo le hoe solotena atsika zany ao anatin'iny tsy ireo zany zay hosafidy lisy tamole izy ao anatin'iny dia arak'le voalaza teo mba aizanareo mifidy hoe ity marina ny isolo tenanay amin'le mpanolotsaina zany amin'ny fifidianana io ka dia manentana atsika rehetrarehetra efao ny adidy amin'io 7 novambra io zay ngamba ankasitrany ianao nanaraka hatramin'ny farany fandarana ankizipoa tamin'ity zoma alina ity saorako lehibe ramperatsiana amin'itsy ianareo amin'ny rahalahy nitondra an'izay atyavizay ary inoko fa mbola isany fotoana tsy maintsy iverenantsika anazavana kokoa amin'izay fizotrany fifidianana zay ampazava kokoa na sain'ny olona tonga tsy ny olona tena ahafantatra sy tompona andraikitra tokoa amin'io fifidianana amin'ny larobia fito amby roapolo novambra mbola misy anapiraka dia makasitraka ny eto amin'ny fandarana kitsipo isaorantsika ihany koa ny mpijery nanaraka tamin'izao alina zao mara-piona tompoko dia makasitraka ny tompona andraikitra amin'ny fanasana sy ny teknisiana ao anatin'iny misaotra atsika vahoaka rehetra ihany koa nanaraka n'izay fotoana ankitsipo zay araka nefa nambarako teo moa dia ny amin'ny androany amin'ny anio no tapitra ny fandarana kitsipo ary mbola tsy maintsy hitondrantsika satria zava-dehibe izany fanatrehana fifidianana zany ny fifidianana communal zany eto amin'ny firenena mbola mety isy ny verenan'ny zay adihevizay tamin'ity fandarana ankitsipo ity fa tamin'ny anio aloha dia tapitra atreo makasitraka anao tompoka mandra-pitafa indray